5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM manolotra ho anao ny Vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. maneho ny tanjan'ny fanjakana raha ireo afera sy kolokolo mahakasika ny vahoaka madinika saingy malemy sy minimikipy manoloana ireo afera goavana mahavoasaringotra olona ambony rary ny raha mitazona ny rambo ny sika mitaha amin'ireo firenena afrikanina maro manao be marenina mifampiarana ny sosikevitra na roso ny mpanaramaso ny fividianana avy amin'ny vondrona eropianina ny senira ny tatitra mazovoan'ny vondrona eropianina androany ny fanjakana amin'izao fotoana ny vato misakana amin'ny fitadiava mba olana momba ny fahatapahanjiro sy ny faratsindalana hoetrany mazovoan'ny vondrona eropianina nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety nahazo fampitandremana amin'ny loko maintso amin'ny abetsaky ny rotsakora natao anatiny efatrandro ho avy ny eto avoatany amin'ny farany herinandro ankilan'ny vao fantatra ny lalany rivodoza vao miforiny arahy maso any amin'ny ranomasimbe indianina mananika ny telo alina ny isan'ny namony ainy ao gazana andritra ny 5 volana ny siniady ady izay tsy mbola hita soritra ny mety ho fiafarany amin'izao fotoana izao ny antsy brian'izay alatsinainy fahenina ambiroapolo ny volana febroary taona 4 ampifaliana trano tomboky lahy sy tomboky vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny tialety tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia matoan-datsoratra nondeha anokafatsika ny fampalalam-baovao maneho ny heriny sy ny tanjany ny fanjakana raha ireo afera sy kolikoly mahakasika ny vahoaka madinika saingy malemy sy minimikipy manoloana ireo afera goavana mahavoasaringotra olona ambony eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao rary ny raha mitazona ny rambony hatrany ny firenena malagasy mitaha amin'ireo firenena afrikanina maro gaeton andreatsilavo taorian'ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena momba ny tampahantranona eto Madagasikara ny voaka indray ny laharana momba ireo firenena mamokatra na ny manana PIB ambony araka ny fanadihadiana nataon'ny agence Ecofin raha ny tatitra ny voaka voalohany Seychelles faharoa ny Nosy Maurice ary any amin'ny laharana fa 470 no misy an'ny Madagasikara farakisotra aty amin'ny ranomasimbe Indianina ankoatra ny tsy fahaiza mitantana nataon'ny mpitondra fanjakana isan'ny mampikirosofahana ny firenena malagasy ny tsy fanarahan-dalàna izay miseho amin'ny endriny maro voalohany amin'izany ny tsy fanajana ny lalam-panorenana ka raisina araka izay itiavana azy sy izay mapety ny mpitondra ny fanazavana sy ny fampiarana ny lalàna ohatra amin'izany ny voalazany lalam-panorenana mikasika ny zopirenen'ny olona izay tokony hitondra ny firenena malagasy faharoa ny fanavakavahany eo amin'ny fampiarana ny lalàna izay isany miteraka olana goavana ihany koa eto amintsika hita soritra izany amin'ireo fomba fiasa sy ny fahazoana vokatra eo amin'izay sehatry ny fitsarana izay mikasika ireo mpanjony ty ara-dalàna tratra nakadingadingana tsokosoko tany Seychelles ohatra ny azakazaka ny fandraisana andraikitra ary tsy ela kory dia nirosona ny fitsarana sy ny fanasaziana ireo mpanjony malagasy miisa 470 voakasika hita tao anatin'izany fa 80 ireo nahiditra amponja vonjomaika naneho ny heriny sy ny tanjany ny fanjakana mikasika izany ary tsapa fa azy ary eo ampelantanany avokoa ny fahefana ankilan'izay nefa tsy hita ary tsy fantatra hoe nakaiza io fahefana ananan'ny fanjakana malagasy io manoloana ny raha kolikoly goavana mahameloka ny taliany kabinetra ny fandidinan'ny repoblika teo aloha Romivos izay voatazona any Londres tsy hita ireo rafitra rehetra miady amin'ny kolikoly najoro teto Madagasikara tsy hita ihany koa ny fahefan'ny fanjakana manoloana ireo raha goavana eto amintsika ka isambotra sy anasazy ireo tena tomponantoka voalohany amin'izany malemy ny fanjakana raha vao afera goavana no miseho ka ireo irakiraka panelanelana hatramin'ny mpamily sy mpibata entana sisa no alaina ambavany ka ahiditra ponja ilazana fa miasa sy mandray andraikitra
manoloana ireny firagoavana ireny. Lafijavatra rososina no azo andraisana izany, piray tsy kombakomba ary manavakavaka eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Izany hoe ireo mpanefoefo, mpanambola, atidomikotrika ireny firagoavana ireny tsy hiara-ny lalàna sy ny fanasaziana, fa ireo irakiraka, mpitondra valizy sy famafana tanana no hiara-ny sazy sy ny lalàna. Natao an'iza araka izany ireo lalàna eto amintsika? Ny vahoaka madinika ve no tsy maintsy poretina sy fehezana ao anatin'izany, fa ireo olombitsy mpambotry firenena afaka manao izay tiany atao. Rary ny ratoka mihemitra hatrany Madagasikara ary any amin'ny laharana farany indrindra, na iza firenena nampitahina aminy, na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona. Ny sehatry ny fanabeazana farany Madagasikara, eo amin'ny sehatry ny fanjarian-tsakafo rambony ihany koa i Madagasikara, eo amin'ny fahafahamamokatra na ny PIB io laharana 470 sady farany aty amin'ny ranomasimbe indianina io i Madagasikara. Eo amin'ny sehatry ny ady atao amin'ny kolikoly ratsy ny naoty ary manakaiky ny rambony ihany koa raha mitaha amin'ireo firenena hafa aty Afrika. Eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ny fanondranana entana, ny kalitaon'ny lalana, ny capital humain na ny fotokarena mahaolona sy ny maro hafa. Afaka tanisaina avokoa izany rehetra izany, saingy farany hatrany Madagasikara no ny tsy fisiany ny tany tandalàna, ny fitanilana eo amin'ny fampiarana ny lalàna ary indrindra ny tsy fisiany fahaleovan-tena ny fitsarana. Ny any mety hitazoman'ny Madagasikara ny laharana voalohany dia ny fanaovana tsindry sy ny ramatahora, ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ny fisamborana sy fanagadrana ireo maneho hevitra, ny tsy fandriampahalemana sy ny sisa. Voalohany ihany koa isika aty Afrika mikasika ilay lalàna momba ny fanolanana. Voalohany i Madagasikara amin'ny famolavolana ireo karazana lalàna, saingy tsy miatra akory izy ireny. Fehiny, tsy nisy niova, izay nantenaina azy vao maika nandetika ny Madagasikara. Nampanonofy atoandro ny fitanisana ireo karazana velirano tamin'izany fotoana, ary nisy mihitsy aza nanantena, fa tsy hisy fotaka intsony ny lalana eto amintsika. Kinanjo ny mifanohitra amin'izany no hita 5 taona aty aoriana. Dia mbola ho fitana ihany ve ny vahoaka malagasy ho an'ny 5 taona manaraka? Ambava homana, ampo mieritreritra. Ambava homana ampo mieritreritra ho ny matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao any Androany. Fa manao be marenina amin'ny fampiarana ny sosikevitra na roso ny mpanaramaso ny fividianana iraisan'ny pirenena, indrindra ny avy amin'ny vondrona Europiana ny senira ny tatitra ny mazovoan'ny vondrona Europiana ihany koa tamin'ity Androany ity ary efatra amin'ny taona 2024 no makasik'izay. Ankoatr'io manana ny lanjany amin'ny fampanajana ny demokrasia ireo fraisa monim-pirenena ka tokony omeny ny fanjakana ny toerany sy ny asiny manoloana izay Nela Ranevson. Taorian'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 sy 2024 lasa teo, nanolotra sosikevitra fanatsarana fifidianana mba ho eken'ny rehetra hatrany ny mpanaramaso ny fifidianana iraisam-pirenena avy amin'ny vondrona Europeana. Saingy manao be marenina ary tsy manaraka sy hamampiatra izany ny voamera maloetena misahana ny fifidianana. Iroso amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy hiaben'ny tanàna ny eto Madagasikara amin'ny ity taona ity, ka zava-dehibe ny fampiarana ireo sosikevitra ireo. Alors, en ce qui concerne le processus électoral, raha ny makasika ny fifidianana kosa, naniraka manampahaizana iraisam-pirenena momba ny fifidianana ny vondrona Europeana izay hananara-maso ny fifidianana, nijery ny fizotra ny fifidianana mihitsy, ary hananao tatitra ireo fampanara-maso ireo izay hanomeko ny vantana ny gouvernemanta ary hanomena ihany koa ny filony ny CNI ihany koa. Ka anjaran'ny fitondrana indray no mampafantatra izany amin'ny vahoaka na tsy, fa ny zavatra azo lazaina dia ny hoe tsy misy hanampiarina ireo sosikevitra ireo izay hanatolotra taoriny ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024. Izany hoe mbola manakery avokoa ireo sosikevitra ireo. Angatahana hatrany ny fangararany famatsim-bola amin'ny fampelezan-kevitra. Ekena efa misy ny lalàna momba izany fa hatreto tsy mbola misy ny fampiarana izany. à cette loi ne sont pas punis. Donc, ça n'aide pas à la transparence, au moins sur le financement du processus. Isan'ireo manaramaso ny fifidianana ihany koa ny firaisamonim-pirenena, izy ireo izay hametandro ny fisian'ny demokrasia amin'ny firenena iray. Ka misy ny sosikevitra arosin'izy ireo amin'ny fitandrona izany toy ny fanolorana tolo-dalàna momba n'ireo hampisitona lakilosy izay mila ataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamehana ny fijerena izany sy ny fandaniana ireo tolo-dalàna ireo. Et la société civile a son rôle à jouer comme gardien.
manana ny anjara andraikiny lehibe siasahany ny fiafirasamony-pirenena amin'ny fampanajana ny demokrasia amin'ny firenena iray ka izany indrindra no angatahanay any mba ijerevana manokana ny lalàna momba ireo fampisitona lakolosy nisy tokoa izany tolo-dalàna izany saingy tsy nisy ny fampandanina izany. Hitako fa ilaina sy zava-dehibe ny ijerevana ireo olona ireo izay samby ady amin'ny fiarovana ny zavatra iray izay tsy olona mpamono na gadra no arovan'izy ireo. Je pense aux avocats mais de défendre des causes justes. Voilà. Akoatra izay, fandarana sa maro no hita atao anatin'ny politika akaben'ny fanjakana izay natolotry ny Prime Ministre, saingy tsikaritra fa misy amin'izy ireo no tsy mifanaraka tanteraka amin'ny lalam-pandrenana eto Madagasikara toy ny fanaovana ny castration hoy ny masoivo ny vondrona Europeanna androany. Tranga izay tsy mifanaraka amin'ny fifanarana vao nataony Madagasikara sonisy tamin'ny 13 Febroary lasa teo. Tsaivona, ny 13 ny volana Febroary lasa teo no nanosonisy fifanarana iraisam-pirenena Samboa izay fifanarana nasolo ny fifanarana Cotonou i Madagasikara izay fifanarana ara-politika sy ara-toekarena eo amin'ny vondrona Europeanna sy ireo firenena aty Afrika. Voafaritra ao anatin'ny fifanarana ara-politika izay nataony Madagasikara soni ny fanajana ny demokrasia, ny fanajana ny zoma olona fa indrindra ny zo fototra. Fanontaniana mipetraka ny wisha anaja ireo voalaza ny fifanarana ireo tokoa ve ny fitondrana izay malaza manao izay daniny kibony izao. Ao anatin'izay fa ny kevitry ny masovoan'ny vondrona Europeanna izay hatrany fa makasika ny toe-karena. Ny fanjakana amin'izao fotoana ny vato misakana amin'ny fitadiava mba olana makasika ny fahatapahan-jiro sy ny faratsian-dalana. Hoy hatrany ny masovoan'ny vondrona Europeanna tamin'ity androany efa vonona amin'ny fanohanana raboly ireo mpamatsy vola ny firenena saingy ny fanjakana tsy mirarary tsy manao lara-pamena irosona amin'izay dinika irosony tetika asa samihafa amin'ny lalindalina kokoa izay nelahy rany Evson. Raha efa nitaraina amin'ny fahatapahan-jiro lava ireny nandritra ny taona maro ny vahoaka malagasy. Fantatra androany fa tsy lara-pamena amin'izao fitondrana izao ny fitadiavana vahaolana mahakasika ny herinaratra. Antony hanana mafy androany ny masoivony ny vondrona Europeanna fa efa vonona amin'ny fanohanana arabola ny fanatanterana ny fitrandrana herinaratra ao volobe sy saofika izy ireo. Fa ny fanjakana no tsy mbola miroso amin'ny fifampiresahana andatabatra boribory. Alors d'abord sur Saoufka Volobé, j'espère ne pas me tromper dans les chiffres, mais raha ny makasika ny saofika sy volobe mino fa tsy ho diso ny isa fa amin'ireo tetika roa ireo fa amin'ny lafo ny famatsim-bola 20 tapitrisa euro no anjara ny fanjakana izay manodidina ny 7 tapitrisa ny ao volobe ary 13 tapitrisa no an'ny saofika. Izay no anjaran'ny fanjakana anao izay tetikasa izay tsy ampy izany fa efa misy ny fandraisana anjara. Raha vao vita ny fifanarana dia iroso amin'ny fanaovana ny fampindramam-bola ny banky Europeanna amin'ny fampiasam-bola. Hatreto tsy mbola fantatra izany antony tsy mbola misy ny fifanarana izay natao. Raha tsy vita ny fikonan-dofa tsy afaka milaza ny daty izay fa izay efa vonona amin'ny famatsim-bola amin'ireo tetikasa ireo. Tributaire du bouclage de ces tables rondes. De ces tours de table, pardon. Efa nanomboka tamin'ny taona 2012 no tokony andeha ny fanodinana ny fitrandrana herinaratra ao volobe sy saofika fa ny vidiny ny kilowattheure ny herinaratra tsy mifanaraka amin'ny tiany fitondrana no antony tsy mbola nanaovana izany sy nampihempotra azy. Fitavozavozana izay mampidangana atrany ny trosany orinasa drirama amin'ireo fampandrara solika amin'ny famokarana herinaratra. Mais le fait de vouloir réduire le coût pour ny fampianana ny fanjifana amin'ireo mpanjifa izay azo heverina fa ireo fotoana very ireo dia mampiakatra ny fampiasana ny angovo azo avozana izay lafo kokoa izay miteraka fatiantoka amin'ny orinasa drirama satria mivarotra matiantoka izy ireo sady mampitombo ihany koa ny trosa misy eo amin'ny fanjakana sy ny mpandrara solika. Efa ainareo fifanisy ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny FMI mba hitady vahaolana eo amin'ny rotota. Antony ny mpandrara solika tokony andovola amin'ny fanjakana sy ny orinasa drirama kosa ankilany tokony andovola amin'ireo mpandrara solika. Doivent aussi de l'argent à ces pétroliers.
Akoatra izay notsindriny masoivo ny vondrona Europeana fa alara-pahamehana ny fanamboarana lalana ary manampy any Madagasikara amin'ny fanamboarana izany izy ireo. Saingy tsy misy dikany izany raha tsy misy ny fikojakojana ireo lalana efa vita. Mampiempotra ny mpamatsy vola ny tsy fahitana ny vola ny fond d'entretien routier izay vola tokony ikojakojana ireo lalana ireo raha ny fanazavana. C'est bien de construire des routes. Mais nous, en tant que partenaires... Tsara ny fanamboarana lalana fa amin'ny maha-piara-miombinantoka anay manampy amin'ny hafantarana ny lalana eto Madagasikara izay hita fa tena mbola tsy ampy fa isan'ny mahasorena anay ny mahita fa hoe tsy ampy ny vola atokana ikojakojana ireo lalana efa vita. Ka raha tokony ikojakojana matetika ny lalana, rariny raha 5 taona fotsiny dia simba ny lalana nefa tokony aharitra 12 taona izany. Tsoriko fa izay no mampiempotra ireo mpiara-miombinantoka ny mahita fa tsy misy ny fikarakarana ireo lalana ka mila mamoaka vola antapitrisany indray anamboarana izany izay vola very fotsiny. Routier pour qu'ils puissent entretenir les routes. Tao anatin'ny taona maro nampandrinadrisa atrany ny vahoaka malagasy ary nilaza izao fitondrana izao fa amany olana momba ny herinaratra sy ny lalana ratsy. Saingy mazava izao fa izao fitondrana izao no misakana ny fanatanterahana izany. Fanontaniana mipetraka araka izany hoe avarinaiza sy upotehana tanteraka mihitsy ve ny toe-karena eto amin'ny firenena. Fanazavana taorian'ny valinaretina Covid-19 ny fanaovana osika amin'ny fanotana izay niteraka olana ho an'ireo trano printy samihafa eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fiparitahan'ny osika izay tsy trano printy ihany no mizaka ny vokany fa isan'izany ihany koa ireo mpamorona izay azo lazaina ho very zo tanteraka anatin'izay Ilariana Solonay. Nazavana tato anatin'ny 3 taona farany ny fanaovana osika isan'izany ny mahakasika ny sanganasany ireo mpanakanto malagasy maro. Tsy ny mpanakanto malagasy ihany, isan'ireo mbola misedra olana amin'ny fanontana sy ny fanodinana ny orinasa ireo trano printy malagasy vokatra izany. 2020 ho any nipetsaka ny osika. Ny tena hiparitahan'ilay osika ao anatin'ilay tsy fisian'ilay boky dia amin'iny ry zareo no manararaotra. Izay no olana anankiray. Rehefa fantatry ny mpanao osika ireo zany hoe tsy misy ary amin'ny foiben'ilay izy dia amin'iny izy no manararaotra manao piratazy manao osika ilay boky. Mazava azy miena ny boky miena ny boky fokarinay zany aloha voalohany indrindra ela kokoa zay voalany ny boky indray rehefa aveo satria mahazo ilay osika atsika fa mora kokoa noho ny aty amin'ny original dia miena zany ny zavatra tokony ho lafinay raha ohatra hoe tokony halafo zato zay mety anana amin'ny 70 na 70 ny boky lafo efa aveo noho ny fisiana osika io. Tsy ampy ny paikady entina miady sy manenjika ny fanaovana osika eto amintsika raha ny zava-misy. Ela araka izany vao nahazo vokatra amin'ny fanenjehana ireo mpanao osika taorian'ny fitarainana ireo trano printy raha ny fanazavana trany. Tamin'ny taona 2015 tany ho any na 20 tany zao zay nahazo olona nanao pirata amin'ny bokinay avy amin'ny masondrafy an'ilay izy dia nisy tokony rehetra vao ministera mihitsy nitsika nazavany dia satria ela vao nahazo vokatra aloha fa fotsiny hoe misy fotoana zahay manao descente na midina ambany mijery dia miresaka amin'ny mpanota boky hoe ity zavatra ity osika fa ohatr'izao no tena izy misy fotoana mo mandrakariva koa zay no manentana ny mpanjifa ny sekoly hoe tsara foana ny mividy zavatra any amin'ny librairie na aty amin'ny imprimerie mba hialana amin'ilay lasa osika ilay izy rehefa feo mba hialana amin'ilay hoe hividy osika. Izany na tsy izany niakatra ny tany fanontana teo anivo ny trano printy tamin'ny 10 taona ity. Isan'izany ny fanontana taon'ny fiangonana, ny baiboly ary ny fikambanana samihafa. Ny fanontana ihany koa izay nisy fiakarany hatramin'ny 100 tamin'ny 10 taona ity noho ny fiakaram-bidin'ireo akora raha ny fanazavana. Lafomba vao hafa vetivety andrasana amin'ireo manam-boninahitra jeneraly eto amin'ny firenena niady amin'ny kolokolo sy ny fitadiavana vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoana izao. Io no nasongadiny minisitry ny fiarovany pirenena androany nandritra ny fampiakarana galona manam-boninahitra eo anivo ny tafika malagasy sandarmaria miisa 720. Nampiakarana galona ihany koa ankilan'izay minisitry ny fiarovany pirenena sy minisitra délégué amin'sahana ny gendarmaria amin'ny pirenena. Jeneraly miisa 720 eo anivon'ny 10 alindahy malagasy androany no nampiakarana galona. Général de brigade miisa 9 no nampiakarana ho général de division. Misy araka 10 ireo kolonely nampiakarana ho général de brigade.
no mafisina ndritra izany tokony fitondran'ny tenan'ireo manamboninahitra ireto iny amin'ny fiarahamonina. Anisan'ny toatoka critère anankiray koa ny amin'ny nomination générale dia ny fieritreretana hoe manamboninahitra tsy manao kolikoly manamboninahitra afaka miady amin'ny kolikoly manampy ny fitonam-panjakana amin'ny ady amin'izany kolikoly zany ary indrindrandrindra ampiseho ny fahaizan-tantana eo anivo ny sehatra misy anareo tsirairay avy ka sanatria tsy hoe ny galona azo no entina anakorontanana amin'ny firenena fa olona manana maizy azy olon-kely olona afaka misaina afaka mijoro ampandroso ny firenena ny manamboninahitra jeneraly ary afaka miala ny olana rehetrarehetra afaka miady amin'ny ambana rehetrarehetra afahana mampandroso ny firenena. Ankilany andrasana ihany koa ny ady amin'ny kolikoly sy ny fampiarana ny tany-tandalàna eto amin'ny fireneny. Ankoatran'izany, isan'ireo nisindraka fampiakarana galona ihany koa ny ministry ny tompony andraikitra miisa roa, ny ministry ny fiarovam-pireneny sy ny ministra délégué eo anivon'ny gendarmerie. Hatreto, mampametra-panontaniana ny rehetra mikasika ny anjara asan'ireo manamboninahitra maro eto amin'ny fireneny, indrindra amin'ny lafiny fandriampahalemana amin'ny akabeny. Fa makasika ny sazy ho raisina an'ireo manao abibiana amin'ny fanolanana izay mahaberesaka amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fanapahana ny raisan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana makasika ny fanitsiana amin'ny fihezan-dalàna fa maizana lany teny anivo ny anteny meraroa ny zoma teo izay mitaky ny andraisan'ny fanjakana fepetra mialohany anatanterahana ny castration. Iroso amin'ny fandinian'izany ny commission de réforme du système pénal ho ny ministry ny fitsarana tamin'ity androan'ity na izany na izany tsy maintsy irosona ny fampiarana sazy entitra ho an'ireo manao abibiana amin'ny fanolanana manimba ny hoavy ny zaza malagasy andao raha antsika ny fanampanazavana. Olona niarambona koa ny mba jerena ao anatin'ilay izy hoe izay ilay izy tsy ny tany anosy be ihany fa ny tany tatia tany tamatavokoa dia anisan'izay le hoe zaza roataona maty reny olona niarambona reny zany dia misy zon'olombelona koa ny izy niarany ny fianakaviana niarany hoe potika tanteraka ny tranondrazany reny zany dia misy zon'olombelona ka ny sazy dia tononona koa arakaraka ny fahavoazan'le olona niarambona. Zay zany le hoe ny peine dia ny sazy dia avoaka arakaraka n'ilay vona niatra koa fa diniana indray koa ato anivon'ny ministère fitsarana misy le hoe commission de réforme système pénal rehefa avy nakatoavy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana nisy ny nakatoavy ny misy ny nahitsiny dia izay indray zay vao mijery ilay décret d'application hoe ohatrohatran'izao eo ampanaovana an'izay indrindra tsika izao zany dia hodinian'ny ekipa misy olo-tena maromaro avy amin'ny fahasalamam-bahoaka avy amin'ny entité maromaro indray mandinika ihany koa ny fomba ampiarana azy. Araka izany ho isy fandalinana bebe kokoa ny fepetra ho raisiny ity komisiona ity ao anatin'izay. Ankoatr'izay dia nampahafantarina tamin'ity androan'ity ihany koa ny tranokala fitsarana valion'ny tarainako andraisan'ireo fitarainana makasika ny asa-pitsarana sy manodidina azy amin'izao fotoana izao. Fa zanak'azo manodidina ny 700 no voleny orinasa SMEC tao amin'ny commune Andranomanelatra district Antsirabe faharoa ny sabotsy fa 24 ny volana febroary teo. Tanjon'ny orinasa ny fandraisana andraikitra amin'ny fikajiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ka velaran-tany manodidina ny 5 hektara no ezahany orinasa orakofana ala ao anatin'ny 5 taona. Andrinirina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Toy ny isa-taona dia nanao hetsika fambolekazo indray ny SMEC na Société Mutualiste d'Épargne de Crédit, Agence Manoro eto Vakinankaratra, ny asabotsy fa 24 ny volana febroary 24 sy 20 lasa teo. Zanak'azo manodidina ny 300 isa no volena teto amin'ny fokontany tsara mandroso, Andranotsara, commune Andranomanelatra ato anatin'ny district Antsirabe faharoa. Tamin'ny alalan'ny fiara-miasa tamin'ireo orinasa tsy miakina miisa 3 eto Antsirabe no nahafana nanatanteraka izao hetsika fambolekazo izao
ary tanjona hoy ny tompona andraikitry ny SMEC agence manoro vakina karatra ny fandraisana anjara ataon'ny orinasa amin'ny fikajiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary tsy ho fombafomba fotsiny ihany ilay mamboly azo fa isy ny fanaraha-maso tsy maintsy ho atao amin'ireo zanakazo izay novolen'ireo. Famboleka-kazo moa dia fotoana efa fanaonay isa-taona mba ho fandraisana anjara zany amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana andaniny sy ny fahatsapana fa izahay dia isan'ny manimba hazo amin'ny fiainana andavanandro zany mety amin'ny fanaka, mety ho charbon, mety ho kitay dia izay ny antony isa-taona zay dia manao famboleka-kazo foana. Manodididina ny 300 isa zany ny zanakazo volena teto dia nisy ny fiarahanombonantoka tamina sehatra tsy miankina anankitelo izay sorana be dia be eto dia tao zany ny akornitsa izay nanome anay le zanakazo. Tsy adiny koa ny tompon'ny toerana dia ny farmiliny anaran'le toerana zany dia ny akornitsa moa zany ny anaraka ara-teknika ny fambolena hazo mba tsy ho fombafomba fotsiny le izy fa mba tena famboleka-kazo araka ny tokony ho izy zany hoe raha miverina tsika amin'ny heritaona dia efa maniry daholo ireo 300 ireo. Tombo lehibe ho an'ny tompon'ny tany izay novolen'ireo zanakazo sy ireo mponina eto amin'ity fokotany tsara mandroso andrano tsara ato anatin'ny commune Andranomanela etritiny fanaovana hetsika famboleka-kazo tahaka izao raha nambarany lefitra faharoa amin'ny ben'ny tanàna ny commune Andranomanela. Saorana sy fakatalemana lehibe nomena ny orinasa SMEC amin'izao famboleka-kazo atao ety amin'ny fokotany tsara mandroso gara ety andrano mangamanga andrano tsara zao satria dia ny commune dia anisany miezaka amin'ny fanatanterahana hoe Madagasikara ho maitso ary indrindrindrindra amin'ny famboleka-kazo dia mamelinaina ka dia isaorana be da be zany ny SMEC izay nanatanteraka ny famboleka-kazo teto amin'ity toerana ity. Aminay zany rehefa nisy ny antso zay hoe mazoto ve nareo amboleka-kazo efa mamboly hazo isa-taona ihany zay fa vao may zavatra tena mahafaly anay hoe sady miantoka hazo ry zareo no miantoka tanana koa miasa anampy anay zany amboly anatin'ilay hazo dia izay ny anisany hoe fifaliana lehibe ho anay zany mandray an'ny SMEC amin'ity famboleka-kazo tamin'ity taona ity. Araka izany dia velara-tany manodidina ny 10 hektara eo no mbola ho volen'ny orinasa SMEC na ny société mutualiste d'épargne de crédit agence manoro vakina karatra eto amin'ity toerana ity ezaka izay ho ataon'ny orinasa ao anatin'ny 10 taona. Ijanona any Antsirabe izay ihany sika naharitra 3 andro ny avaravarana misokatra fizahana ara-pahasalamana maimaimpoana tao vakina karatra hetsika izay nataon'ny hôpitalim-panjakana tany an-toerana nentina ny tsaboana sy ny tilindro sotraretina samihafa ary nisy ihany koa nandritra izay ny fandidiana maimaimpoana andry nirina Rendriamaritsokolo Antsirabe. Toy ny isa-taona dia nikarakara varavarana misokatra fizahana ara-pahasalamana maimaimpoana indray ny hôpitaly lehibe CHRR teto Antsirabe atao anatin'ny vatry vakina karatra nanomboka ny alakamisy faharoa amby roapolo ny volana febroary 4 sy 2 lasa teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ary naharitra 3 andro. Tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana ary fitsaboana amin'ny ankapobeny no nositrahan'ireo mponina teto amin'ny vatry vakina karatra nandritra izao varavarana misokatra izao. Fandidiana maimaimpoana ho an'ireo vehivavy bevoka sy ireo zazavoan'ny hernia ary ny vakilanilany ary anisan'ny tolotra ny avaka ihany koa ny fandridram-piterahana raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitra teto amin'ity hôpitaly lehibe CHRR teto Antsirabe ity. Ny fandidiana aloha dia nosoritana mba ho ireo latsaky ny 5 taona ny zaza ny didiana ary ireo lehibe ary ny vehivavy bevoka. Ny zazakely didiana dia ireo manana tsy fahatomombanana tahaka ny hernia, ny fahavakisan'ny molotra na ataontsika hoe sima na ihany koa atao hoe vakilanilany na le atao hoe fente palatine. Ho an'ny vehivavy bevoka dia ny opération césarienne ary indrindrindrindra ny tolotra anisan'ny ngeza indrindra iarahana amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ary tsy maintsy atao anatin'ny fotoana fohy satria misy marika tratrarina dia ny fandrindram-piterahana na ny fanabeazana aizana. Ny ankabetsahan'ireo olona tonga teto amin'ity varavarana misokatra ity amin'ny ankapobeny dia ireo olona sahirana sy rehefa ara-pivelomana tsy misy ny enti-manana ahafahana mitsabo-tena ka nararo loatra ny etsika tahaka izao. Marary manakosako dia mandeha efa mandringa mihitsy efa matona n'ilay aretana dia amin'ny alina tsy amatoro mahitsy dia zaza ny olona sahirana dia lizy koa ohatra mipipilava amin'ny alina tsy matoro mipipitrako ny 2 minitra fahasalamana tsy atao amenatra tsy manam-bola fa olona sahirana tsy manambady tsy mananjanaka mety amiko izay no alehako eto mba hanararoatra mitady fahasalamana
sabony tena koa satria mbola mamemiaina nahatra telo andro ity varavarana misokatra fizana ara-pahasalamana mahimaim-pony ity izay natao teto amin'ny hôpitaly lehibe CHRR teto Antsirabe. Ihany koa no entsika seny vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santiona ny vidiny legioma samihafa amin'izao fotoana izao izay raha ny karoty manokana dia nahitana fiakarany avy roeny ny volana desambra 2024 hatramin'izao fotoana izao moa izany io ihany koa makasika ny vaovao ny toetrandro ny eto afovoan-tany izay nahazo fampitandremana amin'ny loko maitso avy amin'ny fohibe famantarana ny mety ho toetry ny andro amin'izao fotoana izao aza misaraka aminay ary rehefa avy eo. Efa miandranao amin'ny telma ny smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sady afaka lohanao tsikelikely mandritra ny enina na 5 na 12 volana mbola mahazo bonus 50 mégabe zao ianao miaraka mizara kado ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 10,400 ariary isan'andro tonga vaingana any amin'ny telma shop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamerina ny arabatra ny tombo kilasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity. Isan'ny tarantsika izay dia tafiakatra hatrany amin'ny 9,000 ariary ny kilao ny karaoty eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Raha toka tany amin'ny 3,000 ariary izany ny volana desambra 3,20. Nahitana fiakarana ihany koa ireo karazana ravimay fampiasa amin'ny sakafo toy ny kotomila moa izany fahafantarantsika azy amin'ny andavanandro izay tafiakatra 2,000 ariary no andraisan'ireo mpivarotra ny ray fihezana eny am-potony amin'izao fotoana izao araka ny fanadiadiana natao tamin'ity androan'ity fity nokoloana. Tsy nidina ny vidin'ireo legioma eny an-tsena amin'izao fotoana raha toka nanomboka tamin'ny volana desambra 2024 iny no nanomboka niakatra ny vidiny teny an-toerana. Tafiakatra avy roeny vidin'ireo legioma sasany toy ny karaoty, izany fanadiadiana izay natao. Raha toka niakatra ho 3,000 ariary ny irakilao amin'izany tamin'ny volana desambra 2024 araka ny fanadiadiana farany natao teny an-tsena. Ankehitriny 5,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary ny irakilao amin'izany raha nambaran'ireo mpivarotra hatrany. Ankilan'izany ireo vidiny karazana ravimaitso. Niakatra daholo zao vidina legioma hatramin'ny talohan'ny Noël anakaty. Ny karaoty zao tena niakatra be 25 zao niakanay dia mivarotra 30 000. Ny zava-maitso zao tena lafo be koa fa ny voatabia atonontonony. Ohatra hoe ny kotomila zao efa misy any mandeha any amin'ny 100 000 amin'ny botiny ngeza dia 5 000 mahazo kely. Hatramin'ny avin'ny orana be nakaty izany izy tena lafo. Raha toka ny legioma no sakafo tsy faina amin'ny vanim-potoana tsy fisian'ny enti-manana ny volana janoary sy febroary tahaka izao. Miaina ny mpanjifa noho ny halafon'ireo legioma ireo raha ny fanazavana hatrany. Tsy manana fahefana amin'ny vidiny irakilao ireo mpanjifa hatramin'ireo mpanao any masaka. Tsy maintsy mitady vahaolana ahafana mivarotra izany karazana legioma izany anatin'ny iray andro araka izany ireo mpivarotra. Isany amin'izany ireo legioma teteny.
Légumes zao tena lafo dia le mpividy aloha misy sa dia misy tsy say izay manambola ihany sisa zao mahasamy vy. Efa zao mihitsy ny varotana ihany anay aloha voatetika mihitsy dia lanjaina ohatrany hoe fefany amin'ny karaoty zao dia manjary serivo. Dia izay efa mpividy fefany zao matetika hena 5 000 ny vidiny ohatr'izay. Mpividy ihany zareo fa mihena. Ohatra hoe mpividy 1 kilao lasa atsasany, mpividy fefany lasa atsasaky ny fefany, mpividy 5 kapoaka lasa 2 kapoaka. Izy aparivo ny andro aloha zany izy zany mba ezahana tsy maintsy lany entina mbavaka fa ny commande le mpanao composé ny tena andrasanay satria ireny tsy maintsy maka koa izy. Tena menina daholo ny olona, menina tena tsy mahazaka mihitsy. Zay zany zao ny hena ny vola lafinay raha tokony malafo 5 alina sy iray tsy dia ny hena ohatry hoe tonga dia tsy hitany 4 alina. Ka 10 teo aloha izy telo 5 000 dia zao izy lasa 10 dia tsy sa izy izay tena mila ihany sisa no mividy. Amin'ny ankabeny fiakarana ariary hatramin'ny 3 no hita amin'ny vidin'ny legioma eny an-tsena isaky ny kilao. Isan'ny antony nampiakatra hatrany vidin'ny legioma amin'ny vanim-potoanany fahavahatra tahaka izao ny faratsian'ny lalana any amin'ireo faritra mampiakabokatra, mitombo ny fandaniana izay miteraka fahatyantoka ho an'ireo tantsaha. Ankoatra izany ihany koa ny falafosan'ny zezika entina ambolena izay isan'ny anaovan'ireo tantsaha mpamboly antsoavo amin'ny tompony andraikitra. Fanotanterana omaly alahady ny jobily fankalazana ny fahazatoanany Madagasikara ho an'ny mahatsatra ambony tonga nanome voninahitra ny fotoan-dehibe avokoa ny solotenan'ireo fikambanana isan-tsokajiny anatin'izay isan'izany ny antily ny Madagasikara, ny fanilo ny akiady ary ny mpanazava ihany koa. Ny androm-pankalazana izay notrony ireo birao foibe avy amin'ny FSM manany fikambana ny skotisma eto Madagasikara. Haingo rakotondrina kolo fianaratsoa. Nanitriketrika ny fankalazana ny fahazatoana ny orenan'ny fikambanana skoty teto amin'ny faritany ny fianarantsoa izay nototsaina tao amin'ny gymnase couvert ny Ambatomena. Saika natonga solotena avokoa ireo faritany fito mandravitra ity skoty ity ho an'ny teto fianarantsoa. Mararaka izany ireo hetsika izay nentina nankalazana izany fanokafana izany izay nampisogadinana indrindra moa ny fiampianan'ny skotisma amin'ny ankapobeny. Fatanterana fanokafana ny fahazatoana ny faritra Matsakambony. Misaotra ny mpanotrina rehetra tsy vidy tsy avahany. Misaotra ireo mpanohana na tanterana izany fotoana izany. Ary fitohizany hetsika dia amin'ny faharoapolo volana avrila dia hitsenany lakana isika izay ho mariky ny fankalazana ny fahazato taona avy ao Amoromania ka manatanteraka izany eto amin'ny faritra misy antsika ary hoatelintsika any amin'ny faritra lehibe izany. Eo ihany koa ny lasy izay anasanatsika rehetra sahady hiara ifanotrona izany amin'ny faharoan'ny volana avrila izao. Aentanina isika tranainy rehetra izay nibiazina tato anatin'ny fikambanana mba hiaran-kalaza sy fanome tanana amin'izany fankalazana taon-jobily izany. Entanina ihany koa ireo malala-tanana izay ifanohana aminay amin'izany. Entanina ireo mpanohana rehetra, entanina ny biazina rehetra hiatrika izany fankalazana izany. Fa tsy navela andalo fotsiny izao fankalazana ny fahazatoana izao fa eo ihany koa ireo tsangambato izay entina hanamariana izany. Ny tsangambato izay amin'ny mahapitarika moa dia mifototra tanteraka ny fanabiazana izay tsangambato izay ary mifoizina ao anatin'ny izay fankalazana izay dia ny behazina no tsangambato. Ny faharoa koa dia manana ny tsangambato izay atao hoe azo tsapaitanana, anisan'ny azo tsapaitanana ihany koa dia ny faritany tily Matsatra ambony dia manana eritreritra ny hanana tany ary efa nisany anatiny tanteraka amin'izay fikarakana izay faritany tily Matsatra ambony ka dia anasanatsika rehetra raha misy ny hetsika mahakasika izay tany izay dia anasanatsika rehetra mandray anjara satria fanabiazana no trehtsika amin'ireo ankizy tanora zatova izay tsy janona treto nefa ny hetsika fa fanomboana ihany izao fa mbola maro ireo fandaharam-potoana izay ho tanterana mandritra n'izao fankalazana ny fahazatoana izao.
Vaovao ny toetrandro na azo fampitandremana miloko maitso amin'ny abetsaky ny rotsakora natao anatin'ny efatrandro avy. Ny eto voatany amin'izao fotoan'izao rotsakorany izay tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana mpahavaratra. Any amin'ny farany herinandro ankilany vao fantatra ny lalany rivodoza vao miforona raimaso amin'izao fotoan'izao ao amin'ny ranomasimbe Indiana Hilary na Soloniainy. Iverina ny oram-baratra saika manerana ny nosy indrindra ho an'ny eto voatany atao anatin'ny efatrandro avy araka ny vina ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro mety hanatombo amin'izay abetsaky ny rotsakorana izay ny eto voatany ka miatra ny filazana maitso ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Itasy sy ny any amin'ny faritra Tsinanany nosy iny. Miverina aloha ny oram-baratra zany amina faritra maro manerana Madagasikara atao anatin'ny efatrandro avy io izy saika ahitana an'izay foana zany indrindra ny tapakandro arivo. Lohan'izay mety hisy ny faritra manatombo kokoa zany rotsakorana ka misy ny fampitandremana izay miloko maitso ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Itasy, Bongolava ny any Betsiboka any. Mitoy ihany koa ny orana amin'ny tapany ana Madagasikara iny ka misy ihany koa izay fampitandremana izay ho an'ny distrikta Vatomandro, Manoro sy ny any Anosy Barika, Mananjary ary Manakara ho an'ny faritra loatra Mangory ihany koa mety hiaina an'izay orana manatombo zay oram-pahavaratra tsotra aloha zany izy amin'ny ankapobeny. Mahakasika ny fiforonana ny rivodoza kosa indray misy ny tankorin-drahoana ranomaso any amin'ny ranomasimbe Indiana amin'izao fotoana ka any amin'ny farany herinandro vao fantatra mazava ny lalany mbola oram-pahavaratra atao anatin'ny vanim-potoana ny araka izany ny oram-baratra betsaka izay vinavinaina akasika ny faritra maro amin'ity herinandro ity. Fampitandremana izay raha ny resaka toetrandro fa raha ny tsy fandriam-pahalemana ny Mahajanga any amin'izao fotoan'izao mila andraisana fepetra araka ity fanadihadiana ity antony mihamazovana ny fanafiana taonjola mirongo pilotra ao Mahajanga amin'izao fotoan'izao ny farany herinandro teo tokantrano iray sy mosky iray ihany koa ny lasibatra tao Beliny Tamborovika maro ny zavatra azon'ireo jolata ao anatin'izay santionany ny vola ny finday ary ny firavaka samy hafa ny ao an-toeran'izay ahitana tranga mitovitovy amin'izay saika ho isan'ny kerinandro amin'izao fotoan'izao. Anja Robert Kolomajanga. Tokantrano iray tao Belinta sy moske iray teny Ambodibongo ao anatin'ny fokotany Amborovia Mahajanga indray no lasibatry ny fanafiana nataon'ireo andian-jolahy maromaro mirongo pilotra sy fibarana izay efa ny anahazovahana tato ato teto Mahajanga ny aliny alakamisy ifozoma teo no nisehoan'ny fanafiana ka vola amanetsiny telefona maromaro zava-maneno ary firavaka volafotsy no lasan'izy ireo. Nirikirika tamin'ny varavarana zao mahita lehilahy matanjaka lavabe maizina mihitsy eo fendry zareo fa le amin'ny zorotrano zany mianaky roa zany valo zany reo le ivelany na laiko amin'izay varavarana iny ny toanako rafa misy tsigalana sady nampiako angovoko reo avy any amin'izay zany ny tipaka amin'izay tipaindreo ndraiky indroa intelo tapaka le triangle tafiditra amin'izay reo iny samborindreo mitendako zao ampilio amin'izay ty vavandry apity ty vavanao apilio ty vava ay drala apay drala natoroko anazy vola kely taminay tao ay ty vola laiko amin'izay ny ny baio natsipitsipiny aby lamba io ody amin'izay stonony ndraiky lamba reny natsipitsipiny any nitany le vola misase de vadika ambadika any izy na raiky moko reo satria le zafiko iny nitomany be tonga de fa ilaka andreo le coup de réponse nstianay stominy le zazany pitainy stominy le tanany pitainy le vola fotsy vola zany le totaly vola benay ndraiky zanako iny zany eo amin'ny efatra soroetsy totaliny zany miaraka amin'ny telefona anakiefatra speaker raiky clé USB raiky zay zany lasandreo araka tombatombana le vola lasany ny 9 mitambatra eo amin'ny 1,500,000 mahery kelikely eo zany misy lamilaminy eo zany tsy aiky ezika nohitran'izy ireo zahay fa zay rolahy ary taitra tamin'izany tamin'ny torimaso zany dia reo amin'ny fitaovam-piadina zay moa tsy manana fitaovam-piadina marina fa zay tsy nahita zava-maranitra tamin'izy ireo fa ny baton kobay honko bavatabe ary tena hamelo amin'ny lohanay mihitsy izy ireo fa niezika zay nanohitra zany tamin'ny alalan'ny tananay zay nahatonga le somary naratra ny tanana maraina iny mavangovangoeny tazo kely sy nihotsika nihotsika zay daroka izay ny fanetra tamin'ireo fokon'olona mpanao andromaso ihany ireto olon-dratsy ireto saingy tsy tratra ary nisy ny naratra fanjevy teo reo donc eo amin'ny 20 mètres eo elanelandreo le rapanao rafla sy le dahalo reo nitivitra reo nitivitra pilotra amin'izay sady nanapopoaka raha nitivitra pilotra
de lavo zany mialan'iny fitofiran'iny zany le mpanao rafla reo lavo be iny naratra sady pilitra koa na voan'ireo koa de maratra zany ny anankiray tam'le mpanaraka zany mandry tsy lavoloha ary miorooro amin'ny zavamisy noho izany ny ponina ao belinta sy ny manodidina rosy volay plus manaingy raiky nanafika tia belinta ka am'izao zany tia belinta tena mamafana tsy fandripahalemana de zany le izy atia belinta tovanentindreo dia saboa pilitra meso faronreo marina mbola tsisy basy atretinreo raha nisy basy zany reo mety maro ny vahoaka ho maty fa pilitra tena ampiasaindreo am'izao ty pilitra de torche matrax ary reo tena misy ola ty aminay zany mampiantrano andreo fa mbola tsy hay izy eo atretinreo any fa eo mahita azy amin'ny tantara zay miboaka io tsy voasambany no nisihana endrika fanafiana toy izao teto Mahajanga efa tokantrano tsy latsaky ny enina izay no lasibatra toy izao ka anairana trano ny anamafisana ny andrimasom-pokon'olona isaky ny vakiparitra sy tokony anasihana andiana mpitandro ny filaminana ampandry fahalemana isa-pokotany indrindra eny amin'ireo toerana lavitra andrina satria manomboka eo amin'ny 12 ora alina hatramin'ny 3 ora maraina eo ireo andian-jolahy ireo no manao ny asa ratsiny ary tsy misy misarotava na iray aza izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity mananika ny 3 alina ny isan'ny namony ainy eo Gaza amin'izao fotoan'izao nandritra ny 5 volana ny siny ady any an-toerana ady izay tsy mbola hita soritra ny mety ho fiafarany amin'izao fotoan'izao na izany aza miroso amin'ny fametrahana paikady eo ariany ady ireo firenena mpifanandrina isan'izany ny fanovana ny gouvernemanta ho an'ny Palestina ankehitriny nametra-pialana tamin'ny toerana mampiraiminisitra palestiniana azy androany rehefa antany ity andraikitra ity nandritra ny 5 taona ny lehibe ny gouvernemanta palestiniana Mohamed Staye ity fanapa-kevitra ity izay nifanindran-dalana tamin'ireo tsikera sy sosikevitra maro ny amin'ny tokony hijerena ny fitantarana ara-politika ao aoriany ady any Gaza gouvernemanta teknokraty no mandray ny toerana manomboka eto izay tarihana paiteo-karena tsy ivona nanomboka ny taona 7 ireo mpanao fihetsiketsehana islamista no nifeny bande de Gaza raha ny fatano tao Cisjordanie ireo mpifanandrana izay iroso amin'ny fionana ny Moscou hitadiavana paikady apetraka manoloana ny ady misy any an-toerana ireo rehetra ireo izay miray lalana amin'ny fihetsiketsehana ataon'ny palestiniana maro mitaky ihany koa ny fialan'ny filoha Mahmoud Abbas no ny fahalemeny ity mpitarika azy ireo ity manoloana ny ady amin'ny israeliana mifarany tondray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao hankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rahampitondray ary tomboko lasy tombo vaveloma tomboko Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.